dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana Évangélika Saigny ao anatin'ity fandaharana ity. Misaotrana manokana nisafidy hiaraka aminay hatrany ary mino fa hitondra soso fampaherezana manao ny zavatra izay horesahantsika androany. Voalohany nefa dia te hisaotra antsika rehetra izay tonga marobe dia marobe tetsy amin'ny gymnase gouverne Korondrano ny alahady teo izay nanombohan'ny fotoanantsika ny resanany amin'ny hoe ny mystère mampety ny fiainana. Ny zavatra vitsivitsy ny resantsika tamin'ny omaly tamin'ny alahady teo moa zany. Resakantsika ny mystère ny vavaka. Hoe ahoana marina ny tena mahatonga ny vavaka mivaly? Inona ny tena antony ivavahana? Satria raha tsy hitanao ny antony hoe nahoana ny tomo mila mivavaka dia mety ataonao vonjy-tavanandro fotsiny, atao filatsy mahita fotsiny le mivavaka. Fa rehefa tena hitanao ny sarobidy hoe tena tokony mivavaka marina dia zay vao niresakantsika hoe vita ny fahafantarany antony ivavahana, ahoana amin'izay ahoana ny fomba mivavaka mahomby. Dia avy eo niresakantsika eny amina hoe ahoana afantaranao fa mihaino anao Andriamanitra natsika. Dia ahoana amin'izay ny hamantarana hoe ok le valim-bavaka, hoe niraisin'Andriamanitra iny ny valiny. Dia ahoana amin'izay ny hamadiana azy ho zavatra azo tsapahi-tanana rehefa ohatran'izay. Ny zavatra tahaka izay no resantsika teo ireo mystère mikasika ny vavaka. Resaka koa tsika mikasika ny mystère ny hoe Kristy ao anatintsika. Tahaka ny ahoana zany hoe le zava-miafina izay voafina hatramin'izay dia tsy iza ozy izy fa Kristy ao anatinareo. Zany zavatra no resantsika ary maro dia maro ny zavatra nitranga. Hitantsika tao anatin'ny fotoam-bavaka ireo olona izay tao anatin'ny mpianatra momba ny vavaka dia name porofo teo eo ihany ahako. Raha natrika ianao dia nahita hoe raha toa ka tsy maheno ny sofinao anankiray dia tiakanao hitsangana. Dia maro ny olona nitsangana tsy maheno ny sofiny iray dia tapenao le sofinao maheno izao fa hivavaka. Dia ny vavaka tsotra sady fohy. Vita le vavaka, tsy vavaka tsy isy 2 minitra akory, vita izay. Toa hoe testeo amin'izay le sofinao anankiray le tsy maheno, tapeno indray le maheno dia testeo le tsy maheno. Naheno daholo le olona rehetra narary teo. Dia naseho teo mason'ny olona rehetra fa tena mamaly vavaka Andriamanitra, mihaino vavaka izy ary mamaly vavaka izy. Satria izy ny bokin'ny Hébreu hoe izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mamaly soa izay mazoto mitady azy. Tena zava-dehibe dia zava-dehibe ny zavatra niresahantsika. Dia hitantsika fa mamaly soa Andriamanitra. Resaka koa tsika eny amin'ny hoe Kristy ao anatinareo dia tahaka izay koa nisy ireo zava-miafina atao anatin'ny filazantsara no resantsika. Nisy porofo be dabe tonga dia teo eo avokoa ny olona izay tratra ny migraine aretina ndotsaka-janona tsy mety mijanona ny vavahany, eo dia sitrana. Ireo olona marary lamosina rehetra eo dia sitrana. Eny ny olona ihany nisy fotoana nampiarina ao ianao amin'izay ary manao ale izy izao. Dia nampiarina asena nampiatra le zavatra nitonga teo le olona ataovy le izy izao. Izao ny fomba anaovanao anazy. Satria le zava-miafina tsy hoe ampianarina fotsiny dia any an-trano mieritreritra dia ahoana amin'izay moa zany nataoko. Fa rehefa fantatrao le izy dia tairo amin'izay ary ny pratika, alefaso ny pratika. Dia nanao pratika teo ny eo ny olona marobe nahita vokatra teo ny eo ihany. Tiako tenenanao amin'izany zany hoe le fotoanantsika isan-kalady tsy fampianarana mitsingevangevana izay mahatonga anao ohatry ny tena lalina marina izy zany fa lalina le izy angamba amin'ny lafiny anankiray fa nefa kosa hoentina amin'ny avo izay mora amin'rehetra ny tonga dia mampiatra azy eo no eo. Ny misy ao amin'ny fiangonana Saigny mantsy dia mazava be hoe anafaka ny olona famporiany azy na ary anangana azy amin'ny voninahitra. Amin'ny fampianarana azy ny zava-miafiny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra izay azo ny ampiarina avy hatrany. Dikan'izay zany le zava-miafina no ampianarina ianao amin'ny fomba tonga dia azonao ampiarina avy hatrany. Ka amin'ny aladina izao tsika hiaraka indray ny Korondrano. Amin'ny alady izao dia misy fidirana anankiroa ny maraina dia iray ny hariva. Izany hoe anankiroa ihany ny fidirana maraina dia anankiray ny fidirana amin'ny hariva. Ny fidirana maraina dia amin'ny 7 ora maraina dia amin'ny 10 ora maraina. Fidirana anankiroa ihany zany. Dia ny hariva amin'ny 2 ora sy sasany. Iny Korondrano ny fotoanantsika. Afaka manontany izay nanatrika ianao fa tena nafinaritra dia nafinaritra ny fotoana ary tena misy manifestation ny herin'Andriamanitra. Ary izany tena enkonao zany hoe zavatra tonga dia azo porofona eno eo le zavatra ianarana. Tsy vitany fotsiny ve ohatr'izany le izy dia ahoana amin'izay fa tonga dia afaka ampiarina le izy dia ahitana vokatra le izy. Ka manasa antsika rehetrarehetra ho avy amin'ny alahady izao etsy amin'ny gymnase gouverne Korondrano. Ny fotoanantsika dia amin'ny 7 ora maraina sy amin'ny 10 ora, ny hariva dia amin'ny 2 ora sy sasany. Tena azo antoka tanteraka fa sady atakatra zavatra lalina ianao no afaka tonga dia ampiatra le izy ary ahita vokatra ianao.
madoky efa voaranao zay fampahafantarana zay zany akory tsy manafona ny fitombavaka tsy am'raiky satsiritsa amin'ny alalazao miaraka koa tsika amin'ny raiky satsiritsa misy ny fotoana miditra amin'ny enina maraina de misy miditra amin'ny fito sasany de misy miditra amin'ny sivy de misy miditra amin'ny folo sasany de ny ariva amin'ny ray ora sasany sy amin'ny roa ora sy sasany tongava maro fa tena ahasody asoanao a ny fotoanantsika izany ny fitombavaka koa iny atanjomato de misy alahady a anankitelo ndray eny maraina amin'ny ena sasany de avao sasany sy amin'ny folo sasany zay ampianaranao zava-miafina koa anaty tenin'Andriamanitra dia ampiaranao alizy koa avy hatrany ny ariva ndray a de amin'ny ray sasany sy amin'ny roa ora sy sasany ao anatin'ny fotoana miracle spécial tsika rehefa ariva misy ireo fiangonana saina afaka ohatran'izay a amin'ny asabotsy sy alahady zao no misokatra ny fiangonana etsy amin'ny espace Jimilia Eden espace Jimilia Eden ny mahitsy a tongombato izy io mahitsy tongombato misy le toerana espace Jimilia Eden ny fotoanantsika ny asabotsy a de amin'ny 3 ora ny fotoana alahady kosa indray a de amin'ny 7 ora amin'ny 7 ora sasany sy amin'ny 10 ora tena ariva amin'ny 2 ora sy sasany izany ny loha hevitritsika amin'ny fotoana anankiroa ireo sady mandritra ny ray volana dia mitondra loha hevitra hoe ny vavaka mahomby sy fanasitranana zany hoe mpianatra anao zay a momba ny vavaka ahoana na tonga anao rehefa mivavaka de mivaly zavatra maromaro no resahana ary resaka koa mikasika ny fanasitranana eto avokoa ny marary ninina mety aretina mahazo azy na aretina tsy hitany dokotera na aretina tsy hitany dokotera fa amin'ny fotoana eo Andriamanitra de anasitrana antsika izany ka matoky fa ho avy daholo tsika ny mahitsy a sy ny manodidina mahitsy rehetrarehetra ambodratrimo sy ny ohatran'izany a fa fotoana lehibe io averikany etsy amin'ny espace Jimilia Eden izany mahitsy tongombato a no misy ny fiangonantsika izany zay ny amin'iny fa resaka kely am'izay tsika mikasika ny amin'ny hoe ny zava-miafina mampety ny fiainana amaky ten'Andriamanitra tsika tao bokin'ny Efesiana toko 3 andiny voalohany a ka hatramin'ny andiny 10 izany zao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany izao Paoly mpifatotra an Jesosy Kristy mpifatotra Kristy Jesosy no ny aminareo jentilisa raha mbarenareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomenay ho anareo fa fanambarana no nampahafantarana ay ny zava-miafina ozy hoe fanambarana no nampahafantaranay ny zava-miafina zany hoe le mystera zany araky ny voasoratra ao amin'ny teny fohifohy teo ary araka izany raha mamaky ianareo de ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-niafina ny amin'ny Kristy zay tsy mbola nampahafantarana ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa tahaka ny fanambaran'ny fanahy masina ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany de ny ahatongavany jentilisa ho piray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona tena ary ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara zay nanaovanay ho mpanompo araky ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomeny ahy araky ny fiasan'ny heriny eny zao zay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomeny zao fahasoavany zao de nitory amin'ny jentilisa ny aren'i Kristy tsy hitalany ary ampazavany olona rehetra mba hahalalana zay fitondranany zava-miafina de le voafina hatramin'ny nanaovana zao tontolo zao tao amin'Andriamanitra zay nanao ny zavatra rehetra mba hampahafantaranareo fanapahana sy fahefanany an-danitra amin'izao ankehitriny zao ny mahamako samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana eto zany Paoly de miresaka ny zava-miafina zay fonosy ny filazantsara mikasika ny amin'ny Kristy zany hoe misy natsoina hoe ny zava-miafina ny filazantsara de tsy fantatry ny olona akory hoe inona marina ny tena atao hoe filazantsara raha ohatra anao ka antany kristiana tsy miresaka olona tsy mpivavaka zao aminao ino atao hoe filazantsara de isy amaly ianao ny evanjely no atao hoe filazantsara antany an'ino atao hoe filazantsara de amaly izy matio marikalikatsaona filazantsara antany olo-kafa indray anao ino atao hoe filazantsara de amaly izy hoe filazantsara kinona moko tsy filazana zavatra tsara antelo indray ino atao hoe filazantsara rehefa mba nomboka mafatapatatra izy Jesosy mataonao hoe zany filazantsara samy manana valiny be da be ny olona nefa reo olona nytaninao de olona milaza fa kristiana zay mino ny filazantsara nefa rehefa nytaninao izy tsy fantany atao hoe filazantsara
ary na le filazantsara mihitsy aza mono tsy fatany ahoana ny afantarany hoe ny zava-miafina fonosony io filazantsara indrindra mikasika ny zava-miafina ny amin'ny Kristy fa Paoly dia tena milaza mazava tsara mihitsy hoe ny ampazavany olona rehetra mba hahalalana izay fitondrany zava-miafina dia le voafina hatramin'olovan'Andriamanitra zao tontolo izao izay nanao ny zavatra rehetra izay nanao ny zavatra rehetra zany hoe ty zavatra izay afenin'Andriamanitra ty zany hoe ty mystère ty dia efa hatramin'ny nanaovana zao tontolo izao no nafenin'Andriamanitra tsy fahitinao ve Jesosy miteny nisy fotoana Jesosy miteny manao hoe raha mba fantatrareo mantsy fa maro ny olona te hahino zao renareo zao sady te hahita le hitanareo fa saingy tsy nomena azy zany nisy fotoana koa Jesosy nitory tamin'ny mpianatra natory tamin'ny olona moa zany dia teo ny mpianatra tamin'izay dia fanoharina no hitenenan'i Jesosy farany dia ozy izy mpianatra rehefa vita ny tokoteny fa maninona ny fanoharina no hitenenanao aman'olona ao amin'ny Matthieu 5:20 milaza izany fa maninona ny fanoharina no hiresahanao amin'ny olona fa amin'izay tonga dia atao mazava le tianao tenenina dia Jesosy hoe ianareo no nomena na hoe navela halalany amin'ny zava-miafy ny fanjakany lanitra fa izy ireo kosa dia tsy navela halala marika indray dia milaza zao marika 5:1 hoe ianareo no nomena halala ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra fa ho an'izay nivelany dia fanoharina no hitenena anaminy zany hoe tsy hoe tsy miteny Andriamanitra fa miteny Andriamanitra fa ataony fanoharina le izy dia tsy azon'le olona mihitsy la izy ka zava-dehibe ny fahafantarantsika ny zavatra fonosiny izay lazain'i Jesosy any boky ny Oabolina izy dia milaza hoe anaka mianao ny teniko dia avy eo izy manindry atonga lano ny sofinao iaino ny filazako dika zay zany misy olona mihaino fotsiny fa misy olona tena manongilatsofina zany hoe afaka mihaino ianao fa raha tiana ho takatra le teniteneniny dia mila vono ianao tena hihaino fanondroany andinika tsara azay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe raha vakinareo zay zavatra soratako dia ho takatrareo le izy ohatra ny hahafantarako azy zany hoe mety samy mamaky ny olona mandinika baiboly fa misy olona tena tsy mahatakatra iny olona mihitsy amin'ity andria mandeha teny efa dia vonona izay hampianatra anao zay zavatra nazavain'Andriamanitra no azavain'Andriamanitra taminay tamin'ny alalan'ny fanana amin'ity tenin'Andriamanitra ity zay tena ahitako tena hoe tena Andriamanitra amin'ny fotoana fantatry ny olona zany ka iainany olona tsirairay sady ahita soa le olona no hitatra ny fanjakan'Andriamanitra ary zay indrindra ny anton'ity fotoana ity hoe ny zava-miafina zay mampety ny fiainanao tena voafidiny mihitsy ny mo ampiasaina fa tsy hoe mitady teny ampiasaina mba hitoman'olona fotsiny fa tena voafidy tsara mihitsy tena ny sainiko lalina mihitsy ny mo ampiasaiko satria tsy metimety ho azy amin'izao ny fiainan'ny olona fa misy zava-miafina ary tsy hoe rehefa azavaina zava-miafina be dia be ny zava-miafina afaka azavaina fa ny tena tanjona ao anatin'izy dia hoe zava-miafina azavaina aminao mba hampety ny fiainanao sitrapon'Andriamanitra loatra ny anantsika fiainana tsara mba ho hitan'ny olona amin'ny alalanao amin'ny alalantsika ny voninahitr'Andriamanitra azadiny fa zao ny tenen'i Jesosy zao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be zany hoe ny antony nahatongavan'i Jesosy dia hanome antsika fiainana mamela hiteny kely anao zavatra anankiray mety efa hainao tamin'ny fandarana ihany fa averiko Jesosy tonga tetỳ an-tany no fato antsika averiko fandroany Jesosy tsy tonga tetỳ an-tany tsy tonga tetỳ an-tany mba ho fato antsika misy olona mantsy mieritreritra hoe ny antony nahatongavan'i Jesosy dia ho fato antsika tsy raha ho faty ny tena tanjona dia tokony tsy nitsangana tamin'ny maty izy fa ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana dia lalana ahatongavana any amin'le tena tanjona inona le tena tanjona hanome antsika fiainana hanome antsika fiainana fa satria tsy afaka manana fiainana anankiroa ny zavaboary anankiray dia tsy maintsy maty Jesosy ary tamin'ny fotoana maty Jesosy dia voalaza amin'ny baiboly fa niara-maty tamin'izao tontolo izao ny olona rehetra na mpivavaka na tsy mpivavaka niara-maty tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana niara-maty teo amin'ny azo fijaliana ao nosy izy Paoly zay natakatra an'izany voaomby niaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana Paoly nefa vatantsika tsara fa velona tamin'izany fa tsy hoe olona maty fa zay le zavatra nataon'Andriamanitra hoe nataotao amin'i Jesosy isika rehetra dia rehefa maty ianao zany hoe ny olona anankiray raha mbola tsy manana le fiainan'Andriamanitra izy amin'Andriamanitra izy dia konto ny maty
kontiny efa very ihany tonga amiteny jesosy fa filazantsara nyjao no toko fahatelo fa zay tsy mino izy izy dia efa voaheloka raha teo izy tsy miteny zay tsy mino dia hoelohana tsia zay tsy mino dia efa voaheloka raha teo zany hoe efa kontiny very efa kontiny maty izy raha ohatra ka tsy mino filazantsara fa ny anjaranay sy ny anjarantsika zay mpitolo filazantsara dia mampafantatra ny olona fa Andriamanitra Jesosy tonga hanome azy fiainana zay natao hoe filazantsara Jesosy tonga hanome antsika fiainana fa amin'ny fotoantsika na dia velo loatra ny olona rehetra aza isika eo mason'Andriamanitsika dia mitovy amin'ny olona maty mitovy amin'ny olona very raha mbola tsy manana ilay fiainan'Andriamanitra satria zay tsy mino dia efa kontiny very efa kontiny voaelo karaha teo fa fotoana inonao Jesosy fa maty ary nitsangana tamin'ny maty satria ny fitsanganany tamin'ny maty no tena farany tanjona lehibe zay ny tena tanjona tiana tongavana hitsangana maty mba hanininy satria rehefa maty niaraka tamintsika velo izy rehefa aveo dia zay rehetra mino azy amin'izay dia omeny fiainana sasy tonga ho Jesosy manameloka ny olona fa tonga mba hamonjy ny olona ahoana ny fomba hatongavan'izay hanome antsika fiainana izy kanefa tsy afaka misy fiainana roa ao anatinao dia tsy maintsy novonoana teo aminazy fijaliana aloha ny olona rehetra rehefa mino an'iny amin'izay ianao ary nitsangana tamaty Jesosy dia iny amin'izay ny zavatra mitranga omeny fiainana amin'izay ianao fiainana avy aiza io fiainan'Andriamanitra zay ianao mason'Andriamanitra vao tena olona velona ary voavonjy zay ny fandehan'ilay izy fa ny tena tanjona dia hanome antsika fiainana fa tsy nofato antsika fa ny fato antsika dia lalana atongavana any amin'ilay tena tanjona dia nio tsara fa marobe na kristianina mpanompon'Andriamanitra tsy mahatakatra zany zavatra zany fa natongavan Jesosy dia hanome antsika fiainana Paoly eto mampiseho an'izany zavatra miafina izany zay tsy fantatry ny hafa ozy izy Paoly eto amin'ity Efesiana toko fahatelo ity Efesiana toko fahatelo zay vakitsika teo dia ozy hoe andiny fahadimy zay tsy mbola nampahafantarina zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasy tahaka ny fanambaran'ny fanahan-kehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminana andiny fahaenina dia niatongavan'ny jentilisa ho piray lova niatongavan'ny jentilisa ho piray lova faharoa sy ho tena iray fahatelo ary mpiombona ny teny fikasana aiza ao amin'ny Kristy Jesosy no ninona no ny filazantsara dia izay amin'ny fotoana mino ny filazantsara ny olona anankiray manana fiainan'Andriamanitra amin'izay izy dia inona ny zavatra mitranga tonga piray lova izy piray lova fa ny tena beraka piray lova amin'iza piray lova amin'ny Abrahama ve tsy piray lova amin'ny Paoly ve tsy piray lova amin'ny Kristy Jesosy nahoana lasa piray lova amin'ny Kristy Jesosy ny jentilisa tsotra ny antony tena tsotra ny antony tamin'ny fotoana antsika nateraka indray nino n'Andriamanitra dia nateraka tonga zanak'Andriamanitra isika rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao tahaka an Jesosy zay zanak'Andriamanitra dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa lasa piray lova amin'ny Jesosy isika zanaka tahaka an Jesosy zanak'Andriamanitra ray dia piray lova aminy zato isanjato an Jesosy zato isanjato atsika tahaka an'ireny hoe ino testion mpivady manana compte iombonana reny ny amin'ny banky dia misy soniany izy roa raha ka vola ny ramatoa dia mila ny sonian-drangah raha ka vola rangaha amin'ny chèque mila sonian-dramatoa raha ohatra ka 1 million ny volao dia samy an'izy mivady ireo 1 million an-drangah 1 million an-dramatoa tsy ho lasa 2 million koa fi ny 1 million iny zany iombonana tsy haiko mino afazonao zavatra resahako dia tahak'izay koa zay an Jesosy dia atsika satria nahoana mpiombona lova amin'Andriamanitra isika fa iza moa isika zay jentilisa voalohany nahoana nataon'Andriamanitra tonga zanany natsangana tamin'ny fananganananaka isika ary ko voalaza amin'ny boky Efesiana ihany zany rehefa nino ny filazantsara nino ny asa-pisoloana sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia tonga zanak'Andriamanitra isika piray lova amin'ny tenen'ny voalohany piray lova amin'ny Jesosy alaivo tsaratsara zany zavatra zany piray lova rehefa miresaka lova dia miresaka fananana na tany na trano na sy izay zavatra hafa rehetrarehetra mpadovo mazava ho azy ny fiainana moa zany efa lovaina fotsiny zay avy nandada tsy mamanao dia efa fiainanao koa zany dia tahaka izay koa dia fiainan'i Jesosy fiainantsika koa zany
prailova aminy itsika ny zavatra rehetra dia efa sitrak'Andriamanitra ho ao amin'i Jesosy ny toerana ka raha ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra zay an Jesosy dia atsika ihany koa ohatrany hoe diso ngeza loatra zany ary ohatry mampieritreritra hoe ahoana ny mahaposible an'izany zavy hoe mpandovan'Andriamanitra tahaka an Jesosy raha Jesosy dia azo kekena hoe bon lasa an Jesosy avokoa ny zavatra rehetra fa lasa mpiombona kontsany sa izy Jesosy sao zany nefa le zava-miafina fonosiny tenin'Andriamanitra ka ny fanontaniana mipetraka ary raha toarika zay no izy ahoana fahako maka le izy satria no tsara raha ka vola ohatra ny bank zay mivady manana compte any dia mila nsonian'ny vadiko ahako raha ka vola koa izy dia mila nsoniako izy amin'le compte iombona anay dika zay sonia dia midika fanekena accord manao sonia koa dia midika hoe ekeko zany fa afaka mivola io vola io fa tsy anazy rero io fanaisy izy dia tahak'izay koa le izy amin'ny fotoana zany misy zavatra ao amin'Andriamanitra zay lovako tiako alaina dia mila ny accord n Jesosy ahako ary zay zavatra moa ty moramora kely manaky azy hoe raha tsy ekeny Jesosy dia tsy ho azo fa tiako nefa zavatra anankiray na dia Jesosy koa aza nefa tehaka zavatra homena anahako dia mila ny accord kokoa izy hoy izy anao ko raha tsinonako mamelahana zavaiko ny tegniko mba ho azonao le izy averiko tsara raha zaho a maky ny anjara lovako amin'Andriamanitra mila ny accord n Jesosy ahako satria compte iombonana le izy prailova zay Jesosy koa nefa raha ohatra ka haka ka homeny anahako dia mila ny accord kokoa izy vo afaka tonga ty amiko le izy toy izy anao zany koa ve dia hitombona omeko ohatra ianao tsy fanety avy ianao ary efa naheny farafa kely fa maro be ny zanak'Andriamanitra maty amin'ny aretana tsy sitrana tamin'ny aretana be da be ny mpino maty ny cancer maty ny diabeta maty ny cholestérol karazana aretina maro be ny mpino tsy zay maty rehetra dia mpino avokoa fa betsaka nefa ny mpino zanak'Andriamanitra zao nateraka indray fa maty tao anatin'ny aretana dia ahoana ary zany ozy izy ianao ny fahasalamana nefa dia lovantsika eo amin'Andriamanitra ny fiadanana dia lovantsika eo amin'Andriamanitra anjara lova ny fanasitranana anjara lova ny fahasalamana sakafotsika zany anjara lova sakafotsika nisy vehivavy Kananita nanantona an Jesosy dia nangataka izy mba hositranana ny zanany vavy fampahorian'ny demonia dia zao ny tenen'i Jesosy tsy mety ny maka ny mofonjaza ka ny manome azy hoan'ny ambo manerina be zany a tonga amin'ny fiteny olona amin'izao nareo zany mampitovy olona amin'ny biby fa Jesosy aloha dia zay ny azy ny zavatra ny teneniny satria ny jentilisa taloha dia tahaka ny biby maloto raha ao anaty baiboly no jerena ozy tsy mety maka ny mofonjaza ka homena biby dika zany ny fanasitranana satria fanasitranana angatan'le vehivavy Kananita hoe mba sitrano reny zanako dia ozy tsy afaka ame mofonjaza ho an'ny amboa dika zany ny fanasitranana dia mofo hanina sakafon-jaza ka anjara lova zany zavatra iombonana ao amin'i Jesosy ny fanasitranana sy ny fahasalamana sady an Jesosy ny anahako sady an Jesosy no anao ka nahoana ary ny marary anenge le fanontaniana satria amin'ny fotoana tsy fantatsika amin'izay le izy dia tsy hanome alalana an Jesosy mihitsy mety ozy anao sitrano fa izy nge tsotra zany misy zavatra mila takatra mba tonga anao andray le fanasitranana mba hahafahan Jesosy manao an'izy fantatro eny anaty Jesosy fa voafatotry ny teniny voafatotry ny teniny ianao zao raha manokatra compte any amin'ny banque dia misy contrat signénao raha nareo mivady manokatra compte any amin'ny banque dia misy compte signénareo mivady misy taratasy signénareo mivady dia tahaka izay ihany koa ny contrat hifanarahana dia ny tenin'Andriamanitra raha vao tsy takatro ny tenin'Andriamanitra na dia te hame zavatra ary Jesosy dia voafatotry le contrat izy ary tsy afaka manao zavatra dia tahaka izany koa na dia misy zavatra ataoko ary karaha tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety ilay izy misy zava-miafina ngeza be fonosy ny filazantsara amin'ny lahady dia hampianatra anao izahay mikasika ny zava-miafy ny fanasitranana ny zava-miafy ny fanambinana ny zava-miafy ny fanafahana ireo zavatra telo be ireo ho resahantsika ny zava-miafy ny fanasitranana
ahoana maro ny tia marary tsy mety sitrany ty hatramin'ny vilo ny taizana retina fa inona ny tokony atao ary afaka ho sitrana fa tamin'ny alahy teo dia tena miporofona teo masony rehetra olona narenina maheno eo eo olona taizana retina andotsy agijanona sitrana eo eo olona marary lamosina ary tsy mety afaka sitrana eo eo olona marary ny faladimy takatra ny amin'ny lamosina any sitrana eo eo sanrehetrarehetra tsy mila makeny aloha fa tonga dia mijory anaty olona fotsiny sososao vavaka fo ta sitrana anao zao testeo ame sitrana le olona anjarinao ndray zao raha sondrena retinao ataovy ohatr'izao izy averena ohatrao ataovy ohatr'izao pratikenao sitrana ny olona nasehoako ny olona mazava tsara mihitsy fa le zava-miafina rehefa takatra dia azo ampiarina ary hitana vokatra eny eo ka amin'ny alady retsy amin'ny gymnase gouverne korondrano sy neny tanjombato ampianatra an'izany tsika resaka an'izany tsika ny zava-miafina ny amin'ny fanasitranana ny zava-miafina ny fanambinana rahabola satria io tsy mandehandeha ho azy amin'izao mety itenenao zay neny reto ny resaka volavolavolana no mila azonao le izy ianao ngerany voky ny trano maraina andeha hiasa e ianao reo zavatra andeha hiasa e fa tsika zanak'andriamanitra tsy mitovy amin'ny hafa ny fomba anaovantsika zavatra tsy hoe manana comptabilité hafa tsika le principe misy tsy hitovizana misy zavatra hitovizana rehefa manao comptabilité anao manao déclaration fiscale anao mitovy daholo na pino na tsy pino fa ny fomba hazahoana le vola ny fomba apeta le zavatra atao eo no mahasamy hafantsika misy secret atao anaty baiboly zay ahafahana mamantatra an'izany zay zavatra ny tiako aseho anao fa nahoana tsy maintsy hijaly foana ianao ary hatramin'ny rovina ianao nijaly rovina anao vo anaiky fa misy zavatra mila takatra mba hampiova ny fiainanao dia tahaka izany koa ny fanasitranana tahaka izany koa ny fanafaha tonga avy etsy amin'ny gymnase gouverne korondrano amin'ny alady amin'ny valo maraina amin'ny folo maraina ary ny ariva amin'ny roa sasany tahaka izany koa ny atanjombato amin'ny ena sasany marina sy amin'ny valo sasany ary amin'ny folo sasany ny ariva amin'ny roa ora sasany ny fotoamba afaka tsika eny amin'ny saina ihany koa dia misy fotoana isika etsy amin'ny raiky sasiritsy eo amin'ny saina andona kely misy efa eo hitanao amin'ny écran io amin'ny enina amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo sasany amin'ny ray sasany sy amin'ny roa sasany arivo tonga avy amin'izany tozona dia aiza zany misy anareo mivady amin'izany ao anatin'izany rehetrarehetra any foana zay mivady tozona fa fomba ahoana fa iza mandamina fotsiny nety miady tonga avy amin'ilay izy fa hasoa dia hasoa anao ny fotoanantsika matoky efa voarainao ny ten'andriamanitra dia mananteny nahitanao tsy ho ely izay misy tomba afaka koa rehefa andavanandro talata labilaka misy amin'ny dimy sasany arivo ao amin'ny raikisy ny atanjombato indray talata larobia sy zoma talata sy ny zoma amin'ny roa ambin'ny folo sasany larobia amin'ny roa sasany zany rehetrany dia natao ampandrosoana ny fiainanao sy tombonao miaraka amin'andriamanitra dia mananteny izay eo no aminao tsy ho ela sy re ny tomba fahasoavana veloma tompoko